Enary topolasy tongovavy araky ny efa nambarantsika nisy fahatarana kely moa ny fandraisana ny vahiny noho ny fitohanany fifamovoizana mystère iraky ny avo no vahintsika amin'ity atoandro ity izay iresaka momba nyzao toedrara eto amin'ny firenena izao andro ray mialohan'ny vanim-potoana anatanterahana ny fifidianana no andraisantsika azy. Miarabanao mystère iraky ny avo indrindra. Miarabanao monsieur Albert, miaraban'ko ny technicien Lala ary miaraban'ny mpiainan'ko mystère iraky ny avo indrindra ho am'zakasana ny fiatanana. Tahiry Ravinjato sy Tojo Randiary Malala no sanany lafiny teknika topolasy tongovavy manasanao ampanajana sy ato anatin'ny fotoana foy iresantsika ny amin'ny vahintsika amin'ity atoandro ity mystère iraky ny avo indrindra zay mihitsy moa zany fiantsonanao tsisy hoe anarana hafa kory. Ino le finosina zany mystère zany amin'ny raharam-pirenena amin'izao fotoana zao satria raharam-pirenena no resahanao. Entoko ny tena marina zany hatramin'ny taona 7 no nivanianako tamin'ny radio ary ny radio Antsiva, ny radio anareo no nivanianako voaloha zany ary nafatarana manokana dia itsaky ny misy événement goavana fifidianana na misy fanonganana fitondra na misy raha manahirana firenena dia eo no mipoitra satria araky nambaraky mandrakariva za tsy mpanao gazety hoe mandrasarasa sy mandalina momba ny fiarahamonina sy ny takan'izany fa mitondra hafatra iraky ny avo indrindra moa ny tenako izy zany hoe misy mpaniraka ny avo indrindra ilay nanao ny volana ny masoandro ny kitana ny tany ny aina amin'ny vovokaina eo amin'ny orontsika menakavy sy am'izay mananaina rehetra io dia avy amin'izany indrindra no maniraka ny tena eto amin'ny firenena. Eny tompoko. Manoloana ny toetra raha misy amin'izao fotoana zao aty amin'ny andro anaovana ny fifidianana raha pitsy moa ny daty anaovana ny fifidianana manao ahoana zany fomba fahitany mystère iraky ny avo indrindra zany na hoe mety ho afatra azo resahana. Eny tompoko raha natsiaro ny rehetra zany zay mpiaino rehetra moa zany dia hoe nilaza foana ny tenako hanao fanambarana lehibe zany mikasikasika ny raha Madagasikara mihitsy ny kapobe nafatarana ny tenako tsy dia milaza loatra hoe mahay mitondry ihany na tsy mahay mitondry ihany na tsara ihany na ratsy tsy zay fa hoe le inona le masoa Madagasikara mihitsy inona no anjara Madagasikara amin'izao vaninandro faran'izao eto amin'ny Antsiva zany nambarako an'io ararotiko zay fotoana kely amintsika zay azoko lazaina fa be dia be nataoko fa aoriana manazava sy takan'izany no hoe tapitra teto monsieur Albert ny fandraisana anjaran'ny olona manatsaina na manao politika io na nandalina fiarahamonina na manana fanomezam-pahasoavana io samy hafa io tapitra teto ny anjarantsika tsy afaka intsony tsika malagasy mampalahelo be ny tenako an'izany hoe tsika no anova Madagasikara na hitondra Madagasikara amin'izao na amin'izao na izy io na mpanao politika izy io na izy mampanantena antsika tsy marina zany dia tonga ny fotoana zany ilazako amin'ny vahoaka malagasy eto amin'ny Antsiva manao hoe 7 taona fivalian'ny vahinianako teto 9 taona teo eo hoe andray tanana ny avo indrindra zay natsoko tsisy feta tamin'ity firenena ity misy arofanina nefa izy io mba ialana amin'ny hoe mpisandoka na reo zay mety mijapy hevitra na manao zavatra takan'izany ilaza indray hoe anafaka Madagasikara ny avo indrindra apetrako tsara zay afatra goavana zay misy zany fandraisana tanana mivatana amin'izay Madagasikara io tsy hoe iza ny mitondra na iza ny mitondra dia tsara io na eto io fa zay rehetra manaiky ny avo indrindra zay toriana avy any no fitahina no mikorisa zany raha ohatra mandany io nizaniza ho avy indray dia izy aloha zany tsy maintsy anaovako fanamariana miloha hoe zay teneniko no izy ka zay avy amin'ny avo indrindra no izy ka raha mitenanao ohatra manao défi anao ohatra hoe za anao an'ity dia ho afaka Madagasikara dia za afaka miteny anao hoe tsy vitanao zany ameo le fetra dia omeko anao ny teniny avo indrindra manodidina an'izay hoe tsy metsika io fa an'izao io vao metsika dia ho gaga anao fa tsy vazao kory tsy magia zay ny herin'ny avo indrindra io le nambarako mandrakariva ny fahefana amboniny fahefana zany hoe fahefana avo indrindra io no mibaiko ny fahefana ety ambonin'ny tany ny ety ambanin'ny fahefana ambambany kokoa zany dia ny fahefan'ny izao tontolo zao io le hoe communauté internationale resantsika mandrakariva dia misy fahefana ambany iny le isam-pirenena ohatra hoe Madagasikara Afrika sisy dia ny fahefana aty ambany le hoe isam-pikambanana na isam-bondrona société civile association etc dia misy ny hoe fahefan'ny olona tsotra ohatran'ny tsirairay ohatran'izao dia apetraka hoe ny fahefan'ny isam-pirenena zay mangetsatsika dia tsy ho vitantsika intsony io tsy hifandaingandangatsika zay natonga na niantso an'ireo candidat rehetra tsy nisy exception teona amin'izareo ty ampahafantatra an'zareo ny marina amin'io zavatra io nanana faminaniana momba ny président Rajoelina
momba président Ravalomanana, mombana candidat parana candidat mombana journaliste ny andrandra sy ny ady fantatro mystère iraky ny avin'indry ny antsoantso ohatry ny adala tamin'ny radio tamin'ny appel téléphonique rehetra ny amin'ny hoe mila miona aminareo satria zay le afatra de io moa zany a efa nazo teny mahery any tany amin'ny collectif zay niona tamiko hoe nge fa tsoinareo e efa ela be ny antso tsy namaly nareo zao zao efa takan'izao situation inarina atao atsika za tsy mombany azy tsy mombany aroa fa milaza fotsiny hoe mba tokony ho tanany avin'indry tsika menakavy anangana zao firenena zao za moa nametraka solution anankiray le hoe amama na le hoe accord malgasy zany hoe aiky malagasy sa malagasy famanany olona ny malagasy tsy araky le fijery politika indraiky koa io fa misy laminafa kely ny fotoana raha miresaka mombamombany io nanolotra nataoko hoe vina Madagasikara vina madana hoe vision nationale pour Madagascar autonome na vinam-pirenena ny Madagasikara afaka aty daholo zany plan zany nametraka nataoko hoe matoa 3.0 zany matoa Madagascar tous azimuts io no politika nafana Madagascar 3.0 misy dikan'izay de tsy lamana amin'izany indrio de efa niteneniko misy zavatra andreo fa tsy mampanina aloha tononiko izy candidat izy fa tsy monapopaka amin'izany izy hoe tsy hoe omena anareo koa ty plan ity namena collectif namena izy de lasa ianareo andeha tsy nivaliny tsy havita ninina amin'io nareo fa misy ny voaositra nametraka ny amin'izany ny famindaminana samy hafa le izy nefa tsy natao kafetsena fa hoe ndao ifanakalo hevitra ndao iresaka ndao ifandona hevitra mihitsy raha ilaina de ifandresy lahatra izy moa namoka amin'ny fotoana maro toka fa maro sady ny fotoanany ary anisan'ny nanana zay tokony ho fantatra fa ny feno mbola tsy misy ny feno loatra eto iveriko fa manodidina an'izany rehetrarehetra zany ny tiako ambara ary misy afatra lehibe moa zany raha azo atao moa vakiky any izy fa tsy nanomana ny amaky azy fa lavalava izy lava fofoy ho an'ny communauté internationale satria tegneniko teny gasy izy aloha voalohany manao hoe mitodika aminareo irasam-pirenena ny tenako mystère iraky ny avin'indry mino fa misy mandika teny aminareo tonga zany ny afatra milatsaka aminareo zany manao hoe raha ohatra nareo ka manisy soa Madagasikara na izy nareo na izy misy firenena manisy soa Madagasikara de miteny iraky ny avin'indrindra manao hoe anisy soanareo avy hatrany ny avin'indrindra ary raha misy fotoana amelezanareo anay Madagasikara nresaka eto de amin'ny fotoana andefasanareo an'io de miverina any aminareo zany PDB ny zavatra azonareo alefa teneniko ampahany cyclone ny orohorotany ny épidémie samihafa reo zany ngezangezabe azonareo atao reo ny aty atrano ny faminy za mandeha ho azy de apetrako tsara zany amin'ny fotoananareo andefany eto Madagasikara de miteny iraky ny avin'indrindra verina éternel aminareo io zay le révélation goavana isan'ny goavana oresahako zany sy efa hampitako sahady mba ho voaray zay tokony haray azy nitiako zany manamarika amin'io afatra lehibe io hoe ny fahasoatako ihany izy io fa mety ho alefako amin'ny fomba samihafa nasoatako tamin'ny miteny vahiny izy tia fa alefako amin'ny fomba samihafa fa mba omeko meloa ny mpanao gazety mba ilazany fa efa nanambara meloa iraky ny avin'indra fa tsy hoe efa mitranga zavatra vao hiteny zavatra roa zany mety hitrangeto Madagasikara de nataoko hoe le vent du chagrin de l'est na le vent du chagrin de le vent du là fa kiko kely fa manoratra le vent du salut tropical reo zany azo Madagasikara na zany izy hiditra tany amin'ilay safidy anankiray de tratran'ny antsoko hoe CNM Revolution na hoe CMR 2023 io problème le ambarako manao zay alefan'ny international eto no verinany aminazy raha tsara ny alefan'ny eto Madagasikara de tsara ny verinany aminazy raha ratsy ny alefan'ny eto Madagasikara de ratsy ny verina afaka manandrana izy voavivolany le filoham-pirenena tonga eo de neto ny mpiaino sy ny tompona legislativa moa zany fa efa nahino an'izay de toka apetraka hoe za nametraka moa tany aloha hoe manao safidy ny resam-pirenena za tsy miditra am'izay fifidiana rapitso inona ny hitranga rapitso fa ny apetraka fotsiny de hoe raha voadisy safidy ny resam-pirenena zany hoe mifidy amin'ny teny azahoako azy moa izy tsotsotra teneniko hoe durant les élections l'Occident a intérêt à choisir entre deux options ou votre choix tombera sur un des candidats qui apportera une défaite historique à la totalité de vos économies futures et autres, que j'appelle ici le vent du chagrin de l'Est, ou votre choix tombera sur un des candidats qui apportera la paix dans le climat des affaires, de vos affaires futures, en général à Madagascar et partout ailleurs. J'appelle ici le vent du salut tropical. Vous savez, ces options méritent plus d'explications. Fou de foulisme, on est dans l'option qui apportera le vent du chagrin de l'Est, chose qui pourrait arriver à cause de mauvais choix omis volontairement par les Occidentaux,
une grande crise historique que je nomme ici, si une M Revolution, nous avec vous explique après, Moubaniou, connu sous l'abréviation CMR 2023, restera désormais ternir l'image des Occidentaux dans le monde. On peut dire à l'autre là vous dissommer sa vie de vous. Par ailleurs, d'autres nations, y compris certains pays occidentaux, qui collaborent directement avec Madagascar, seront dans l'abondance ou la privation, suivant leur bonne ou mauvaise diplomatie et démarche politique envers notre pays. Zany raha mame zavatra tsara aminay nareo dia mivaly zavatra tsara. Mety hoe ho an'ny Madagasikara irery misy tery sa ho an'ny zao tontolo zao sy le firenena zay misy korotana ihany koa mitranga amin'izao fotoana izao. Mivaly ny avy hatrany raha manaiky antsika ny firenena amin'ny korotana, raha mihevitra miaraka amintsika, raha tsy manisy ratsy antsika dia mba mananjary izy. Fa raha ny ankoatran'izay dia miara mizaka amin'izay amin'ny raisam-pirenena izy. Tsika tsy mpisotena an'izy eto Madagasikara mihitsy aloha, fa izay mahay mandray ao anatin'izany taka ny famonjena ihany io. Ny azo fijaliana ny Israely no manana andraikitra lehibe amin'izany. Jiosy ilazantsika azy. Fa ireo izay manantona azo fijaliana nambara moa zany tamin'izany mpamonjy manao hoe aza sakana izy raha manantona, izay zany tsy manakana. Tsika tsy afaka manantona manakana raha ohatra misy mba mitovy feo amintsika. Fa ny manohatra Madagasikara atao vady tompoko. Tsy izao tsony no fotoana anaovana an'izany hoe i Madagasikara io fa ataona maro dia maro nanambarako an'io hoe tonga ny fotoana ary rehefa tonga ny fotoana ilazako aminareo ny amin'ny hoe izay ny fetra tonga izy zao amin'izao fotoana. Misy toniany anefany tiako apetraka tsara ny hoe tsy maintsy manomana malagasy ny tenako anatin'ny fotoana tsy voafetra io, ny amin'ny hoe tsika kosa dia mila manao zavatra tahaka an'izao mba hanekeny avo indrindra atsaika sandavany lalana izay lehantsika. Misy ampahany efa tsy maintsy ataontsika, fa misy ampahany tsy ho takatry ny saintsika ny avo indrindra mameno azy. Everiko fa sady tampoka no aingana no sambosamborina fihinany ny androany aloha tsy maintsy nataoko satria aoriana afaka manazava amin'izay dia izy nareo hoe nilaza melony fotoana ahako, fa raha aoriana vao miteny dia lazainareo manararoatra zava-misy. Everiko fa tsy mety. Dia apetrako tsara zany hoe raha diso safidy ny raisam-pirenena mifidy ny candidat izay ho raisiny eo dia mihinana izy. Manaraka an'izay ny raisam-pirenena raha vao manisy ratsy a Madagasikara dia mivaly ratsy, raha vao manisy tsara Madagasikara dia mivaly tsara aminazy. Avetsy zany teny zany, avetsy zany miainga tsy avaizana avaiza zany. Ho zava-mahagaga amin'ny raisam-pirenena i Madagasikara manomboka 2023 hoe inona le firenena atao hoe Madagasikara. Monsieur Albert, ny arena be eto amin'ny firenentsika izay fantatsika, izay mipololotra tahaka ny rano, izay tandrahan'ny olona tsisy fetra, izay angalarin'ny olona tsisy indra fo ary ampahantrany atsika tahaka an'izao. Raha maha-olona fotsiny tsy rarino izitsika. Niady anefa tsika nandritra ny fahaleovan-tena amin'ny polisin-jatsy tsy navita ninino tsika. Ny mpitondra fotsiny no mifandimby ary mandromba ihany koa izy ankolaka sy mivatana. Izay tonga atao tsisy exception. Dia tiako apetraka tsy ho an'ny malagasy izay miandrana amin'izao fotoana izao dia apetrako aminao vonona ny iraky ny avo indrindra miady hevitra ao amin'izay te hiady hevitra. Raha manana hery sy fahefany ianao, raha manana zay ilaina ianao, vahaolana satria ny tenako tsy dia miady hevitra amina hoe lehibe indrindra dia no hoe ny filazana aminao vahoaka malagasy manao hoe ny avo indrindra no mandray tanana. Raha nanana olana Israely izay manana ny avo indrindra ho tompony, ho tsotohany dia rehefa nilazay ny avo indrindra izy andevy ianao mpanompo ianao satria manohatra, satria mandaha dia tsy misy mahafaka an'izany tompoko, tsy misy mahafaka an'izany na mazeraky ny teninao na fomban-drazana na fahaizana na inona. Fa rehefa izy kosa ny manafaka izay le hoe raha zany no anafaka anareo dia ho afaka tokoa nareo, raha ny marina no anafaka antsika. Raha izy avo indrindra manafaka, izay le takiny, izay le nandrasana, izay le nofisiny, izay mihitsy no anafaka ny firenena. Petrako tsara nefa hoe tsy cadeau izy tamin'ny monsieur Ismail amin'ny appel téléphonique ny hoe tsy hoe cadeau fotsiny io dia tikano tsy tikano ka tsika menakavy aloha no ny adalantsika eny ihany foana fa azo zany le izy. Apetrako tsy zay fa misy zay tsy maintsy fandaminatsika andaminana afahantsika mametraka hoe ay ve zavatra azo atao fa tsy hoe zavatra tsy ho azo atao mihitsy. Everiko fa feno maika dia maika sady mametraka fialan-tsiny aty amin'ny farany satria ampanatetena lehibe no nanekely monsieur Albert ihany koa ny nandray ny tenako ary ny tampanajana ny tenako nanafatotsona ny fotoana izay ialako tsy nitelako tsy satria nisy contrainte natao mihitsy atao zany tamin'ny embouteillage ohatran'izany. Tonga soa matsara ko ary ndresaka taminareo za hoe au nom de l'humanisme, au nom de la préservation de la vie, au nom de la démocratie digne d'un monde plus civilisé et surtout au nom de l'éternel d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Amin'izay anaran'izay no nanaovako ny asako. Feno ny tiako nambara eny anelanelany sy ny tsefatsefany eny anazava ny tokony atao sy ny tsy maintsy atao ho an'izao firenena izao.
zay flo avy rapitso afaka pitso a de tsy maintsy ampifantariko izy hoe tsy ny saintsika tsy ny hevitritsika fa ny hevitry ny avondrindra de mino fa alalatsaina zay tokony eny ary hoan'ny manampitsofina moa zany a de ny fahaverezana tsy ankamalako fa raha hoan'ny manokatra ny sofina amin'ny fanavotana Madagasikara zay mampiororo ny vahiny am'izao fotoana zao mianao an'izany tsy mampatatra an'izany hoe nga ahafahana indray le tany fitrandrahana le ataontsika hoe garde à manger ny vazaha ao izy mamelona ny fireneny ny firenenao no mamelona ny karaha mambazahany amin'ny fonctionnairany ny firenenao no mamelona ny vazaha amin'ny fomba rehetrarehetra fa ianao tsy raisina ohatra ny olona akory tonga amin'ny fotoana tsy zany tsony ry vazaha sy vahiny samihafa ao Madagasikara fa hiazona ny tana maheriny ny avondrina ny Israely misaotranao sady amin'ny Monsieur Albert ary misaotrako ny technicienne ihany koa misaotra ny mpiaino ankoatra ny fanontaniana petra koa de fa zava-dehibe amiko zay misaotra anina Monsieur Albert. Ya marampanatsika izy moa satria fotoana lasa kely ihany toko mistery fanontaniana petrako aminao mahakasika an'izay rehetrarehetra zay hoe zao ny zava-misy atrika fifidianana antsika raha ampitso anahoana zany mety ho fipetraka zany rehetrarehetra zany raha fahitanao azy sady tsy hitondra polémika ny tenako no tsy hanimba ny radionareo ny azoko lazaina de hoe voakapoka kely ny mpanao politika kely na betsaka satria raha tafaona meloatsika ry mpanao politika betsakazaka fa vombelona ny mpiano raha tafaona tamin'ireo candidat reo nge zahay de efa nanolotra ny zareo tokony atao fa manina tany amin'ny 21 janvier 2022 de hoe monsieur Ravalomanana sy monsieur Rajoelina no solution Madagasikara mitambatra zavatra tsy azo tsikeritrretina mihitsy zany tompoko nefa zany ny solution éternelle reo lozy izy misy lalana ohatran'izao fanavotana azy hatreto zay fisehoany eo tsy hidirako satria nanao ny ezaka rehetra nanantona ny adevitra ny fanakalo hevitra sy sisa zao zany lalantsika de momba ny lapitso zay ifidy zay manantsaina ny ifidy zay afaka ny ifidy de adidiny zany amin'ny maha-olona azy adidiny zany ny hoe ombako na tsy ombako ny iza dia ny momba ny avondrindra no ombako ny momba ny lapitso zany safidiny olona tanteraky tsy hifidy izy safidiny zay tsy andeha izy safidiny azy ny azy fa ny andrasany ty fireneny ty ary ampanantenako anao mihitsy de hoe lalany avondrindra fanafahana vaolana avy amin'ny avondrindra veko fa zava-dehibe zany aza menao tsina Monsieur Albert tsy nafapoana momba ny lapitso fa betsaka andresahako momba an'io fa ny antso ataoko an'izay olany fotsiny sy hitondra n'ity fireneny ty azadino ny iraky ny avondrindra tompoko iontsika ary fifaliana lehibe ny eonao satria zava-mahagaga ny eonatsika voasedra ny tenako ary azo zetraina fa tsy hoe tikano tsy tikano akory ho am'izay kasitrahana ny vedalana ary amindra fo ampahitararina n'ity fireneny ty ny avondrindra misaotra Monsieur Albert. Fanontaniana tena farany zany mistery be dia be ny olona ny hoe iraky ny avo be dia be hoe iraky Andriamanitra izy am'ireo ny tena marina satria sahirana malagasy misaotranao indrindraindrindra tamin'ny fotoana sasany io nanahirana ary tsy tamintsika ihany fa hatrany amin'ny zanak'Israely ary misy hoe zay mpaminany io Monsieur Albert de ny voany no amantarana ny azo ary raha misy mpaminany milaza zavatra izy ka tsy tanteraka za moa milaza zavatra teto amin'ny radio teto sy ny taminy rehetrarehetra misy ka tsy tanteraka izy de aza matahotra zany mpaminany zany akory ahoana mety anavahana ny hoe ty mpaminany izy ty avy amin'ny avondrindra za manokana aloha tsy mikautionner izany izy milaza azy hoe iraky Andriamanitra sy sisa ny Madagasikara satria voalohany indrindra izahay zany iraky ny avondrindra taran'ny Israely mivantana de manana ositra ahafantatra hoe ry izy ry tsy izy ry manao raharaha zao ry manao raharaha zao tsy mifanendrikendrika fa ny hoe misandoka kosa hoe mystère zao nilaza hoe nanakana cyclone ary tena nanao an'izany misy journaliste be dia be tany nanarana eto de tena manakana mihitsy en temps réel de avao misy mpaminany sandoka misy milaza azy maminany fa hoe izy ony navita nanakana cyclone takan'izany Monsieur Albert tsy mety aleo filopirenena rehetra tonga reo sy ho amin'ny rapitso de misy diatanany mystère iraky ny avondrindra avokoa ny hevitra zany tsy hoe pitsokombakomana amin'izanizy fa zay mbola ambarako an'ireo avy rapitso hoe tsy maintsy miresaka indray tsika zay maintsy miresaka koa tsika satria zay marimarina kokoa mampita aminao ny tokony atao mba tsy hoany akady ianao faminaniana kely fotsiny ao anatiny hoe red evolution sy in m azavaiko rehefa tonga le fotoana hoe red evolution azonareo de teny zay rehefa voazavaiko izy hoe ho tsy ho ampoziny ny occidentaux ny zava-rehetranga amin'ny politika ny Madagasikara manomboka rahapitso na manomboka ravaka pitso tsy ho apoziny tsy ho apoziny tsy ho apoziny raha ohatra izy ka mbola manana sofina miaina na am'izao minitra zao aza de afaka atorana azy ny porte de sortie fa efa niteneniko teo izy tamin'ny miredibredika teo ako fa raha hitan'izay de ahita zavatra izy tsara ho amin'ny ho aviny ao de any ivelan'izay izy de rarahany azy veko fa zava-dehibe Monsieur Albert ary tena misaotra be dehibe ny tenako nandray anay ny radio antsiva
ary teto aminareo nanomboako azy zay koa no meheveliko fa lehibe indrindra ny famarana anazy makasiraka ny mystera iraky ny avy indray tsika ny vahiny teto amin'ny radio antsika ary tamin'ny teatory makasiraka anao dia mametraka ny veloma mandra-tafa ihany koa mametraka ny veloma mandra-piona tompoka ho amin'izay kasitany miaritra eo ny avo indrindra homba azy ane ary ampahita raha ty fireny ity amen soratsika ihany koa ny teknisianina isany tojorondriary malala sy tahira mijatoko ary dia makasitraka atsika rehetra ihany koa toplasy tovavy mba hiatrika ny tontolo andro mahafinaritra ho amin'ny rampitso moa zany datiny fotoana ny fividianana dia nambarany tompona andraikitra manam-pahefana fa tsy azo atao zany ny manakorotana ny fotoana ny fividianana tsy azo atao ihany koa ny mivarotra sy ny misotro na mamo-andalambe mandritra ny fotoana anatanterahana ny fividianana etoantsika rampitso natao andro tsy asana nefa andro andraisana karama makasakely fotsiny vady tsy manana be le avany folo oui ohatran'ny folo mihitsy contre jour